raha eo amin'ny setra ny fitaterana kosa anao sy teny Denis ny fivoriana izay naharitra teo amin'ny adiny 5 latsaka teo io tolakandro io niarahan'ny filohan'ny tetezamita sy ny solotenany mpitatitra tanjona ao anatin'izany moa ny famahana ny olana eo anivon'ny fampiakarana ny sarandalina €700 izay nataony mpitatitra isan'ny nivohitra tao anatin'izay fivoriana ny tanterahany rotonta izay moa ny makasika ny fanatsarana sy ny fametrahana ny fenitra ary koa ny kalitao ao anatin'izay tontolo ny fitaterana izay raha ny fantatra ihany koa dia misy ny bus vaovao izay afarana ary ahena ihany koa ny sarandalan'ny ampahan'olona sasatsasany mampiasa izay fitateram-bahoaka izay fanadidiana hoentin'ny lovaramanatsoe amin'sarany Kristiana Kodramanga. Asiana fanamboarana sy fanatsarana ny fitaovana ampiasain'ny mpitatitra io no fantatra tao aorian'ny fivoriana izay niarahan'ireo mpitatitra sy ny filohan'ny tetezamita tolakandro atetsy amin'ny lapam-panjakana Ambohitsirohatra ho famahana ireo olana izay mianjady amin'ny setry ny fitaterana amin'izao fotoana izao. Nampanantena tokoa ny fitondram-panjakana fa dia isy bus manara-penitra afarana avy any Chine ampiasain'ireo mpitatitra ireo. Isika zany mba anatsarana ny fiara-pitaterana rehetra eto amin'ny zone Antananarivo renivohitra mba ampatsara ny kalitao izay omena ny mpitatitra. Anisan'izany zany ty bus hitanao ty dia io zany misy bus vaovao izay mety amin'ny fitaterana eto amin'ny renivohitra. Ny antsony dia tsara ny oasionareo moa rehefa vaoa na ny ao anatiny dia misy confort kokoa ho an'ny mpandeha ary indrindrindrindra zany dia zao ny zavatra ao atao hoe mendrika sy rary ny arintsiny raha ho ampino ny fitondram-panjakana ny mpitatitra eto amin'ny firenena na ny eto amin'ny Antananarivo renivohitra aloha amin'izao dingana voalohany izao. Afaka iray volana sy tapany ary farafahatarany dia efa ampiasaina eto an-drenivohitra ireto bus vaovao ireto. Isan'ny vohitra nandritra ny fotoana ihany koa ny fitsinjovana ny sarambabem-bahoaka eo amin'ny lafin'ny sarandalana ka tsinjovina amin'izany ireo be antitra, ireo mpianatra sy ireo mpiasa ny orinasa afakaba. Zany dia hijanona efa zato ihany fakosy misy atao hoe fitsinjovana andreo tena sahiratra tena mampiasa fitaterana amin'izao fotoana izao dia ho an'ny mpianatra zany dia misy fandiniana manokana mikasika azy ireo ho an'ny be antitra torak'izany keo ary indrindrindrindra ho an'ireo mpiasa ny zona franche zany dia hoe ny fanatanterahana azy zany izay tsy ho ela koa dia raha manatatevo mandinika amin'ny fitondram-panjakana ihany. Zay zany ny zavatra anankiray lehibe dia lehibe koa dia mahampy varetinareo inareo izay akafandray fanareo zay fa dia anao azy angenazy dia angenazy tokoa zay. Dia ny arapiko amin'ny Anisan'ny noresahany andany sy ny ankilany koa ny tokony hirosoana amin'ny fanamboarana ny toeram-piatsoana ny fiara na ny gare routière sy ny fametrahana ny aire de repos ho an'ny fitaterana ivelan'ny renivohitra.